Velo pakasitrahana antsika indray tokolasy tokovavy manaraka trano ary momba ity fandarana zany malaza ity. Manomboka tamin'ity fiandohan'ny herinandro ity ny fivoriana lehibe any États-Unis amin'izao fotoana izao mahakasika indrindra ireo mpikambana izay miara-miasa amin'ny Banque mondiale sy ny FMI. Mandray anjara amin'izany ny fitondram-panjakana malagasy ary efa nialoavana délégation vitsivitsy izany mialohan'izao fivoriana tanterahana any Washington izao. Izy ity moa dia fivoriana fatao isa-taona ary andinihana ireo fiara-miasa amin'ireo firenena izay mpikambana sy miara-dalana amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Ho an'ny eto Madagasikara dia mbola tsy afa-miala amin'izany mpamatsy vola mahazatra izany ny firenena sy ny fanjakana malagasy. Na dia nieritrereto mitondra raha miaraka amin'ireo isika dia tsy ho tafavoaka mihitsy ao anatin'izao olona ny fantrana sy ara-toe-karena izao. Kanefa na izany na tsy izany, rehefa niodikodina dia tsy nahita lalana ivoahana ny mpitondra fanjakana anery dia niverina ho amin'ny fiara-miasa amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena irery ihany. Ny fihaonana tahaka izao dia amaritana ny fifandraisana ara-toe-karena sy amin'ireo programa izay napetraky ny fitondram-panjakana ka iaraha-miasa amin'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena. Ny mpamatsy vola manko dia tsy mamatsimatsy fandarana asa fotsiny ihany na mamatsimatsy sy mijery ny fandrindrany ireo caisse de l'État na ny budget ao anatin'ny taona iray, fa tena manara-maso ny amin'ny firindrany ireo lalam-bola rehetra izay vatsiny amina firenena iray. Satria tsy vola natoraka any am-baravarakely akory ny vola mpamatsy vola na vola izay natao fotsiny ho vatsiana ka nariana any amina lalana tsy tokony andehanana izany. Sarotiny amin'ny fikirakirana izany vola izany mpamatsy vola ka manomboka eo amin'ny fandrindrana tetikasa iombonana, manomboka eo amin'ireo fandarana asa maika, manomboka eo amin'ireo lalan'ny adevitra ka ahitana ny mpamatsy vola ny fahavonona ny fitondram-panjakana sy ny fomba hitatana ny firenena ary ny fomba hikirakirana an'izany lela vola vatsiny izany no fepetra apetraka ireo mpamatsy vola. Dikan'izany dia ireo fandarana asa rehetra eto Madagasikara ka miankin-doha amin'ny 5.valopolo isan-jato ny fanarenana ny fiainana ara-toe-karen'i Madagasikara dia mbola miankina amin'ny famatsim-bola iraisam-pirenena avokoa. Manan-danja araka izany ny fivoriana izay tanterahana any Washington. Na dia miezaky ny anadio tena mafy ary ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe tsy natsona convoqué ny eo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena sy ny banky iraisam-pirenena fa nangataka an'izany fihaonan'izany ho an'ireo tompona andraikitra lehibe dia ny filohan'ny Banque mondiale sy ny tale général ny FMI dia mazava ny adevitra na inona resahan'ny fitondram-panjakana. Tsy manakambo ny fitondram-panjakana miatrika fivoriana lehibe iraisam-pirenena tahaka izao, indrindra moa ka nangataka fihaonana tamin'ireo tompona andraikitra vovonana ediny lohany ho an'ny Banque mondiale sy ny FMI. Vava amin'ny filoham-pirenena fony izy kandida ary nentiny masim-bahoaka mihitsy ny amin'ny tsy fanekeny ny ary-amiasa amin'ireo mpamatsy vola izany. Ary mbola noamafisy ireo fiara-miasa amin'ireo firenena izay tsy dia nahazatra Madagasikara no nanaovana fiara-miasa tamin'izy ireo tamina endrim-piara-miasa ara-toe-karena hafa ivelan'ny endrim-piara-miasa izay nahazatra ara-tafika ohatra raha reussi ny resahantsika. Tsy dia tena nahazatra Madagasikara ihany koa no nanakin-doha ara-toe-karena tamin'ny firenena sinoa. Kanefa rehefa tery ny lalana ho an'ny fitondram-panjakana dia tsy maintsy miverin-dalana makato amin'ny mpamatsy vola. Tsy idealy velively akory no tsy maintsy ekinan-doha amin'ny mpamatsy vola raha firenena manana fahaleovantena. Ekeny rehetra zany ary ny heveriny rehetra fa izany no mba tena hosoe na mba tena ho lokaloka ny malagasy. Kanefa tsy hany mivampitoana tahaka izao sy vampitoana izay tena mampamaloka ny tontolo ara-toe-karena firenena malagasy no andeha hitsipaka ny famatsim-bola iraisam-pirenena. Kelery raha teo itsika hiadevitra eo anatrehan'ireo enjeu économique international ka tsy hahafahantsika misitaka an'ireo mpamatsy vola iraisam-pirenena ireo.
ary na ny lafiny fotsiny azy amin'ny maha olona dia iakenan-dohan'ny fiainan'ny firenena izany satria reo tetikasa mitsinjo ny maha olona raha tsy resaka ny kereany atsimo raha tsy resaka ny tontolo mahakasika ny fananatany sy ny karatany raha tsy resaka amin'ny fanabiazana tsotro zao ny olo-pirenena sy ny fahazona raha fisotro madio zay ain'ny malagasy de mbola ny mpamatsy vola iraisam-pirenena no mbola mitatana izany eto Madagasikara mba tsy ilazantsika ny amin'ny hoe io volam-panjakana ao anatin'ny teti-bolam-panjakana io dia tsy maintsy ifampiresahana amin'ny famatsim-bola iraisam-pirenena ny am'ireo tetikasa zay hovatsinyny fanjakana malagasy mivatana vola ny am'ireo fandraisana anjara fanampiana na subvention ho raisin'ireo fanjakana amin'ny alalan'ny jirama na orinasa samihafa izany mba ahafahana mitondra am'izay mety ho tolotra fanampiana avy an'ny fitondram-panjakana ifampiresahana avokoa zany rehetrarehetra zany eny na ny drafim-panarenana an'ireo orinasa mpanjakana potika sy mitotongana ary dia tsy maintsy ifampiarana amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena raha toekarena ny resahana sy ara-pitatahana tsy mahaleo tena zany Madagasikara izany anefa dia vokatry ny nataon'ny mpitondra satria ny tsy fanana ny politika mazava arak'ilay sodoka nentina nandritra ny fampelezan-kevitra ny amin'ny hoe ity UEM ty no lalany voan'ny Madagasikara ary ho avadika PEM na drafitra fanandratana amin'ny Madagasikara zay fananan'izy ireo vola mazava hanatanterana izany de kay kapoka fotsiny ihany izany tsara ivelany fa tsisy ao anatiny de miezany mpamatsy vola Madagasikara miezan'ireo mpiara-miombona antoko Madagasikara fa ny vavany betsaka ho an'ny mpitondra fanjakana fa ho an'ny fanatanterahana de tsy manana hery hiatrehana izany ny mpitondra fanjakana izany tsy fananantsika hery izany de tsy maintsy miverin-dalana am'ireo fandarana asa zay efa vita sony sy efa ny fanarahana tamin'ireo repoblika mifandimby hatramin'izay ka na ny lalana simba izany na amin'ny alalan'ny fanarenana ny sekoly sy ireo trano pahasalamana amin'ny alalan'ireo kianja samy hafa ihany koa dia mbola tsy maintsy misy fiarametana ho an'ny famatsim-bola iraisam-pirenena ireny rehetrarehetra ireny noho izany tsy afaka ilaza sy de raha tena irery toy ny papelika ny fitondram-panjakana fa nahavita nanao fotodrafitrasa goavana raha tsisy ny tosika avy any amin'ny mpamatsy vola ahafahana miéquilibré reo fandaniana ny volam-panjakana sy mikariko an'ireo vola zay ahodina amin'ireo fotodrafitrasa ireny de manamarina ny teny lay fanadihadiana fa ny 2.1 isanjato ihany koa ny fanadihadiana zay navoaka ny ONG Ivrary sy ny tolotsoa ny mbola any vitany zao fitondram-panjakana izao fa ho an'ny mpitazana ara-toekarena de samy manombana ny an'ny hoe be loatra ary zany 2.1 isanjato io zany fa raha ho an'ny tena izy am'ireo fotodrafitrasa zay nampana tena iny ty fitondram-panjakana ity dia betsaka ny tsy tanteraka ka raha misy be indrindra dia 7 isanjato izany izany rehetrarehetra izany no entana marinana ny amin'ny hoe tsy jamba akory ny mpamatsy vola ka tsy malala ny fomba ny tantana ny fitondram-panjakana ny vola eto Madagasikara raisiny ohatra am'ireny ny teti-bola zay nampiasaina zay nivatsiny ny sehatra iraisam-pirenena tamin'ny Covid-19 raisiny ohatra tamin'ireny ny engagement ny raisiny fitondram-panjakana malagasy mahakasika indrindra ireo fanomezam-bola amin'ny alalan'ny fonds élargi de crédit zay nomen'ny FMI ka misy ny engagement zay nampetratsika ohatra am'izany ny fanadiovam-bola mena ho an'ny endriny tena hazo hanaovana tahiry hivadika vola eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara engagement zany rehetrarehetra izany fa ao anatin'izany ihany koa ny ahafahana mitatana mazava tsara ny amin'ny orinasa jirama sy ny armady ny amin'ny fitantanana ny solika eto Madagasikara reo rehetrarehetra reo dia anisany mahasarotany ny famatsim-bola iraisam-pirenena ambony ny resaka ady amin'ny kolokolo sy ny fanjakana tsara tatana izany zay fepetra apetraky ny sehatra iraisam-pirenena amin'ny fomba famatsim-bola eto Madagasikara fantatra maty tao anatin'izay telo taona zay fa firenena fragile Madagasikara ka tsy fragile araky ny tontolo iainana irery ihany fa fragile eo amin'ny fomba fampiasam-bola sy ho amin'ny fitatana ny mpitondra satria mpitondra incompétent tsy mahay mitatana no misy eto Madagasikara ka raha misy ny vola zany homeny ny mpamatsy vola Madagasikara dia manara-maso izany izy ireo nanome izany ny mpamatsy vola tao anatin'ny Covid-19
ary mbola namme zany mpamatsy vola tamin'ny alalan'ny FMI 2.3 tapitrisa dolara zay hanaovana ny relance économique taorinan'ny Covid-19. De mbola mitondra tota taratasy angataham-bola eo anivon'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana malagasy zay tsy mianatra akoriny. Ny tsara n'izany mpamatsy vola iraisam-pirenena zany fa tsy ara-iasa am'zany kanefa de angata-bola any efa taona aty aorina ny amin'ny alalan'ny poste cyclonique. Zany hoe reo niaran'ny fahampotehana tamin'ny fandalovan'ny rivotoza ka ny famatsim-bola iraisam-pirenena no angatahana izany vola izany. Efa fantatry ny rehetra nefa fa tsy mahay mitatam-bola ary mirangorango mpitondra fanjakana satria tsy mahazaka mare fofom-bola. Ireo rehetra reo tsy maintsy ametrapetrahan'ny mpamatsy vola tsara ny fepetra alohany hanaovany déblocage sy décaissement am'ireo vola zay ho ampindramina ho a Madagasikara na omena fotsiny. Izany no mahazava-dehibe ny fiaonana satria efa mpitondra aiahin'ny mpamatsy vola ho tsy mahay mitatana ary tsy mandeha araky ny tokony izy ny fitatanana ny famatsim-bola ho an'ny eto Madagasikara ka mametraka fahamelona melo reo mpamatsy vola Madagasikara. Tsapa sy hita raha teo ihany koa zany fomba fiasa ho an'ny malagasy izany. Na manao lisitra fotsiny aza sy manao fitsinjarana andraikitra amin'ny lafiny ara-tsosialy aza dia tsy vita n'izany fitondram-panjakana izany. Tsapa izany tamin'ny lisitra zay nananganana an'ireo olona zay azo vatsitsinjo. Tsapa izany tamin'ireo olona tokony hisitraka nitosika hafameno ary na niainga teny anivon'ny posta na niainga teny anivon'ny fida. Tsapa izany am'ireo foto-kevitra samihafa ny amin'ny hoe hanao digitalisation ny fanjakana na ho an'ny mpiasam-panjakana na ho an'ny anivon'ny université na ho an'ireo mpianatra. Ka tsy toa momba tsaka ny sy andiavany ny hipoketra zay vetesy ny fitondram-panjakana fa izy no andamimasy. Ary mampanabe ny any raha ohatra ka anao refonte ny fitondram-panjakana satria na ny lista farany tsotra ary sy fandaminana asa tsotra raha tsy vitana maika fa hiatrika fandaminana goavana lehibe amin'ny alalan'ny fanavaozana ny lisam-pifidianana. Ary tsapany mpamatsy vola iraisam-pirenena fa izay lalovany sy kasihan'ny tana amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao de potika sy rava avokoa. Toy ny any amin'izany ny JIRAMA, ny RMAD, ny ACM, ny SMMC, ny CROMA, ny ONN, ny SECREN, ny université rehetra eto Madagasikara, ny CUA, ny Covid-19, ny CNAPS sy ny sisa sy ny sisa. Potika sy rava avokoa zay lalovan'ny tanany sy ny olona mpitondra fanjakana ankehitriny. Ka raha hitondra noty zay avy amin'ny agence de notation standard & pour charge ny fitondram-panjakana, na hitondra ny plan national de redressement any mpamatsy vola ary ny fitondram-panjakana, ary na hitondra n'ilay drafitra fanandratana Madagasikara PEMR ny mpitondra fanjakana any ivelany amin'ity herinandro ity, de efa diso fantatry ny sehatra iraisam-pirenena fa tota-kely ny fanjakana eto Madagasikara. Tsy azo antoka, tsy azo itokisana ary tsy azo ametrahana fitatanana mba hahazonana zany madio mangarahara sy tsy misy kolokolo izany. Mailo anatrehandreo ny sehatra iraisam-pirenena ka antony mahatonga ny fifampiresahana mazava alohan'ny amoahana andreo vola zay everin'izy ireo indray fa omena ny fitondram-panjakana malagasy. Ny fitondrana nefa de miezaka amin'ny manadio ny tenany eo anatrehan'ny serasera etsero. Ka rehefa tsy nahovoka taty amin'ny mpitondra-teny gouvernement tatokana tao anatin'ny fandaharana tsy tompotra miono de no amafisina ny andraikitra lay serasera ny fiadinan'ny repoblika de natao mpitondra-teny ny filoham-pirenena izany. Dikan'izany hanamafisana ny fanadiova-tena eo amin'ny sehatry ny serasera ary de efa natomboka izy ireo ny fanadiovana ny dia ny fitondram-panjakana any ivelany amin'ny tendray mitoraka ity. Eto isika samy mitazana, samy anara-maso tahaka ny mpamatsy vola fa vahoaka zay mandohetra, vahoaka zay misitraka sy mampisitraka an'izany fahefana zany mano mpitondra fanjakana dia tsy amela mirery am'izao fitatanana tsy mahomby izao. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka topola, makately la tompoko vavy.